Faly miarabantsika rehetra indray rakizy. Ary faly indrindra indray androany hanolotra tantara mahafinaritra sy mahavariana ho anao. Enoy tsara ary. Ny fifampitahana hery. Nisy Eskimo roa mipetraka teo amin'ny kalesy kely fikorsana amin'ny ranomandry. Mitafy akanjo mafana. Mikarantsana ny karavasy ary nirohatra nakany amin'ny ranomandry ireo alika. Tampoka teo dia naheno zavatra i Kôly. Nandre izany ihany koa i Kopa, ilay mpanao mazia. Nisy feo tony mikorina ao ambany ranomandry. Nitsoka indray ny kirorika dia nijanona tampoka tamin'ny fiazakazahana ireo alika. Nesory ny Eskimo ny satroka voloina. Tsy salasalana fa nihira ny ranomandry. Ny tombo tao anatin'izy ireo ny tahotra. Satria rehefa mihira ny ranomandry dia midika izany fa ho avy ny onja ambanin'ny rano. Onja mahery izy ireo izay tonga miaraka amin'ny hery lehibe tampoka ary afaka manapaka ny ranomandry matevina indrindra. Mandsory alikako tsara. Miazakazanga any amorontsiraka. Ho avy ny onja mahery vaika. Ho faty isika. Kôly, hitanao ve ry kalesy kely mirosika amin'ny ranomandry ry? Adala ve izy ireo? Mirosy makany amin'ny onja mahery izy ireo. Tsy maintsy mampitandrina azy ireo sika. Rehefa niona nefa ireo kalesy roa dia fantatro Kopa hoe misionera avy amin'ny tanànan'ny Eskimo ireo. Dia tsy nampitandrina azy ireo izy. Halan'izy ireo sy Jesosy. Ilay niresahan'izy ireo foana. Tonga somatsara teo amoron-dranomasiny Naina i Kopa sy Kôly. Nizotra tsara ny zavatra rehetra. Ahoana ny amin'ny hafa? Tsy maintsy ho faty izy ireo. Ankehitriny Jesosy dia afaka mampiseho amintsika raha mahery noho ny onja mahery izy. Nanamboatra iglo trano hipetrahana any amin'ny ranomandry izy roa lahy. Avy eo dia nandeha tany amin'ilay fivarotana kely Kopa niaraka tamin'ny hoditra lambondrika manify. Ny vehivavy fotsy hoditra ve no vehivavy misionera eto? Te hanakaly ty hoditra ty amin'ny fitaovam-piadiana io ah. Tsy fantatro raha mila hoditra biby bebe kokoa izahay. Afaka miandry kely ve ianao mandrapivery ny vadiko? Tsy hiveriny intsony izy. Inona no tianao holazaina amin'izany? Ho avy ny onja tena mahery. Ny onja mahery? Taitra ilay vehivavy dia nifantoka nijery azy. Nanokatra ny varavarakely ilay mpanao majia ary afaka nandre azy ny rehetra. Nihira ny ranomandry. Kopa, nahoana ianao no tsy nampitandrina azy? Nahoana no tsy maintsy nanao izany? Jesosy dia tokony hanampy azy raha afaka manao izany izy. Tohina be ilay ramatoa. Hita n'ilay andon-tsoratra masina ao amin'ny Baiboly miantona teo amin'ny rindrina. Hoy Jesosy, efa nomena ny fahefana rehetra any an-danitra sy etỳ an-tany. Afaka manao izany Jesosy. Tsy mbola resy mihitsy izy nanoloana ny fifampitahana hery. Efa nanomboka ny fifampitahana hery. Raha tafaverina izy ireo na dia eo aza ny onja mahery, dia ino an Jesosy koa? Kopa, hiverina izy ireo. Fantatro izany. Ny fatokiny dia nahatonga ilay mpanao majia tsy nanana antoka indray. Iza no andresy amin'ny fifampitahana hery? Kopa sa Jesosy? Ahazo ny valina ianao ao amin'ny tantara manaraka. Izay indray no anjara hafatra ho antsika tamin'ity anio ity. Tahiny tompo daholo. Nanolotra ny tantara Zokomy.